Falitafaraka aminao ny tenako atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao a. Ny fitahiana tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy maharitra. Ny fitahiana tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy maharitra. Izay indray no lohahevitra izay ho resantsika amin'ity androany ity ka manasa anao hanaraka hatramin'ny farany. Ny olona rehetrarehetra dia nomen'Andriamanitra fanomezana no hoe afaka miasa dia ahavokatra amin'izany asa ataony izany. Ny olona rehetra rehefa mianatra, rehefa tena miasa amin'ny foniny rehetrarehetra dia ahazo valisoa avy amin'ny alalan'ny ezaka ataony izy. Tena Andriamanitra dia miteny hoe izay afafin'ny olona no jinjaina. Izany hoe izay rehetra tena miezaka amin'izao fiainana izao, izay rehetra tena manao ny ainy tsy ho zavatra dia mijinja zavatra avy amin'izany zavatra ny aretany izany. Izany hoe rehefa tena mianatra be ny olona anankiray dia afaka ny ho tafita amin'ny alalan'ny fianarana izay ataony izy. Zavatra hitantsika amin'ny fiarahamonina sy ny fiainana andavanandro izany. Izany rehetrarehetra izany nefa tsy midika hoe ny olona rehetra dia notahian'Andriamanitra. Raha ohatra tafita avy amin'ny fianarana ny olona anankiray na hoe lasa manana asa tsara izy vokatry ny ezaka izay nataony dia tsy midika hoe notahian'Andriamanitra izy. Tsy ny olona rehetra no notahian'Andriamanitra. Ny fitahiana rehefa tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy maharitra. Ny fitahiana tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy maharitra. Ny fitahiana tsy avy amin'Andriamanitra dia miserana ihany, mety miovaova. Ny fitahiana tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy mitondra fiadanana, tsy mitondra fifaliana, mitondra korotana ny fitahiana rehefa tsy avy amin'Andriamanitra. Mitondra fahafatesana ny fitahiana rehefa tsy avy amin'Andriamanitra. Mitondra fikorotana-tsaina ny zavatra anankiray rehefa tsy avy amin'Andriamanitra dia na dia ataontsika hoe mahavokatra be ety ivelany ary fa ilay olona izay manana azy dia mikorota-tsaina sy tsy manam-piadanana mihitsy. Izany natao hoe fitahiana tsy avy amin'Andriamanitra. Any amin'ny Salamo 3:7 any dia milazy Iasafa mpanao salamo hoe saiko sy lafaka ny tongotro izy nahita ny ratsy fanahambininy. Izany hoe na ny ratsy fanahy na ny olona tsy mivavaka na ny olona tsy miraharan'Andriamanitra ary dia mety ho ambinina ny zavatra ataony. Izay natao hoe fitahiana tsy avy amin'Andriamanitra. Fa hozy izy Iasafa hoe ka eo amin'izay maso lafaka no misy azy vetivety foana dia mielina izy. Vetivety foana ihany, tsy maharitra ny fitahiana ny ratsy fanahy, tsy maharitra ny fitahiana izay tsy avy amin'Andriamanitra, fa vetivety foana ihany izany, mandalo miserana ihany ny fitahiana tsy avy amin'Andriamanitra ary mora lany izany ny fitahiana tsy avy amin'Andriamanitra, tsy azahoana fifaliana zany, tsy azahoana fiadanana zany, sady tsy maharitra ny fitahiana tsy avy amin'Andriamanitra. Manao ahoana kosa nefa ny fitahiana avy amin'Andriamanitra? Andriamanitra dia tena mitahan'ny olona. Hitantsika ny tantaran'i Abrahama. I Abrahama dia olona notahian'Andriamanitra, tahaka izany koa Isaka, Jakoba, ary misy mpanompon'Andriamanitra be dia be ao anatin'ny Baiboly izay tena notahian'Andriamanitra. I Abrahama ohatra ao amin'ny Genesis ao Genesis 12:20 ao Andriamanitra dia nitahany Abrahama, dia niteny Andriamanitra tamin'ny Abrahama ny 2 amin'ny Genesis 12:20 hoe hahatonga anao firenena lehibe aho ary hitahanao sy hahalehibe ny anaranao. Izany hoe rehefa tahian'Andriamanitra ny olona anankiray dia mahatonga ny olona anankiray ho lasa lehibe ny fitahian'Andriamanitra. Ny fitahian'Andriamanitra dia mahatonga ny olona anankiray ho lasa mihitatra, lasa miroborobo ny zavatra rehetrarehetra ataony, lasa mety avokoa ny zavatra rehetrarehetra ataony ary lasa lehibe. Ary hitantsika ny tantaran'i Abrahama izany fa i Abrahama dia lasa tena firenena lehibe tokoa izy araka ny tenin'Andriamanitra, satria olona nitahian'Andriamanitra izy nety ny zavatra rehetrarehetra nataony. Izany hoe ny fitahiana moa izany dia zavatra avy amin'Andriamanitra izy io, fanomezana avy amin'Andriamanitra, hery avy amin'Andriamanitra izay mahatonga ny zavatra ataon'ny olona anankiray ho lasa mety avokoa izay zavatra rehetrarehetra ataony, lasa miroborobo avokoa izay zavatra rehetrarehetra ataony, lasa mihitatra ny zavatra rehetrarehetra ataony ary izay kasiny tanany dia mahomby avokoa. Izany natao hoe fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny fitahiana dia zava-panahy avy amin'Andriamanitra, ery izay omen'Andriamanitra, mahatonga ny fiainan'ny olona anankiray lasa miroborobo, tsy mitsahatra ny miroborobo ny fiainan'ny olona anankiray rehefa
tahin'Andriamanitra ny olona anankiray. Ka i Abrahama dia lasa nanan-karena be indrindra izy, nanan-karena izy satria olona no tahin'Andriamanitra izy. Ohatr'izay koa Isaka ao amin'ny Genesis 2:20 ao dia ny 12 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe ary Isaka ozy izy dia namafy tamin'izany tany izany ka nahazo 100 tamin'izany taona izany. Mariako fa io tany izay namafazany Isaka sy io taona izay namafazany io dia fotoanany mosary io. Raha mijery ianao Genesis 2:20 ny 1 dia milaza hoe nisy mosary tamin'izany tany izany. Zany hoe tao anatin'ny fotoanany mosary indrindra Isaka no namafy dia nijinja 100. Zany hoe ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia tsy mifidy vanim-potoana, tsy mifidy toerana, fa na ao anatin'ny tany maina, ao anatin'ny tany tsy mahavokatra ary ny mamafy dia mbola mijinja 100 ihany arak'izany tenin'Andriamanitra zany. Ka ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia mahatonga ny zavatra ataon'ny olona anankiray lasa mety foana, lasa miroborobo foana amin'izay zavatra rehetrarehetra ataony. Ary ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny bolana 12 izy dia milaza hoe ny fitahian'i Jehova no mampanankarena ary tsy azon'ny fisasarana ampiana izany. Ny fitahian'Andriamanitra no mampanankarena, tena mbola misy ny fitahian'Andriamanitra. Ary ny fitahian'Andriamanitra dia maharitra. Raha mijery ianao ny tantaran'i Abrahama, Isaka, Jakoba, ireo olona ireo dia nanan-karena mandra-pahafatana. Ireo olona ireo dia tsy hoe sendra niserana fotsiny ny firoborobona teo amin'ny fiainany dia nidina rehefa avy eo. Tsy ohatr'izay ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia maharitra. Ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia mitondra filaminana. Ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia mitondra fitsaharana sy mitondra fiadanana. Zany no ahafantarana ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Araka ny teniko tamin'ny voalohany hoe tsy ny olona rehetra no mahazo an'izany fitahiana avy amin'Andriamanitra zany. Tena mbola misy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra satria Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Raha nitahany Abrahama izy dia mbola afaka mitahanao ihany koa amin'izao fotoana izao. Fa saingy ny fanontaniana mipetraka hoe ahoana no azahoanao an'izay fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny fomba azahoan'ny olona anankiray fitahiana avy amin'Andriamanitra voalohany indrindra, mila olona vita fihavanana amin'Andriamanitra. Mila vita fihavanana amin'Andriamanitra aloha ilay olona. Zany hoe mila voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Andriamanitra tsy mitaha olona ao anatin'ny eloka sy fahotana zany, fa olona efa vita fihavanana, o efa vita nandray ny famonjena, olona efa nandray famelan-keloka avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, olona efa nandray an'i Jesosy, zany no afaka ho tahian'Andriamanitra. Raha tena tianao azo ilay fitahiana tena izy avy amin'Andriamanitra, voalohany indrindra tsy maintsy ianao mihavana amin'Andriamanitra. Tsy maintsy ianao miverina amin'Andriamanitra, tsy maintsy ianao mandray an'i Jesosy, mandray ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, satria ny fitahiana dia manomboka amin'ny zava-panahy. Ny fitahiana dia tsy tonga dia zavatra raha materialy ety ivelany fa manomboka amin'ny zava-panahy. Ny tenin'Andriamanitra ny Jaonina 3 ny 2 dia milaza hoe manila ozy izy mba ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana ny fananao ihany. Izany hoe ny fitahiana avy amin'Andriamanitra na hoe ny fanambinana dia avy amin'ny fanahy aloha no ambinina voalohany izay vao miseho aty amin'izay zavatra rehetrarehetra ataon'ny olona anankiray ety ivelany ilay izy. Zany hoe ny fanahinao aloha zany nefa tahian'Andriamanitra voalohany indrindra dia izay fitahiana ara-panahy izay no mahatonga ny zavatra rehetra ataon'ny olona anankiray ho mety avokoa. Ka voalohany indrindra tsy maintsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ny olona anankiray, tsy maintsy tonga zanak'Andriamanitra ny olona anankiray izay vao afaka ny ho tahian'Andriamanitra. Izay natao hoe fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia maharitra, tsy miovaova ary mihatsara foana ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia misy fiarovana Andriamanitra rehefa manome zavatra olona anankiray dia asian'Andriamanitra fiarovana iny zavatra iny mba tsy ho mora simba, mba tsy ho mora rava, mba tsy ho mora raraka amin'izay zavatra rehetrarehetra, fa asian'Andriamanitra fiarovana ny fitahiana mba haharitra mandrakizay. Mino aho fa nandray zavatra ianao tamin'ity androany ity dia akasitrana ihany koa ianao naharaka hatramin'ny farany dia mirary soa tahian' Jesosy daholo.